Tamin'ity farany herinandro ihany koa dia nisy ny lalao iraisam-pirenena no atrehan'ny ekipa tompon-dakan'i Madagasikara ho an'izay taranja baolina lavalava izay ny TFMA moa izany ka ny fandonany tamin'ny ekipa tompon-dakan'ny Nosy Larion sady tompon-daka farany tamin'ny fifaninana fiadinan'ny ambaran'ny ranomasimbe indianana ny ROI izany tamin'ny sahatery 4-20 no 7-20 no nimba tamin'ny ekipan'ny Saint-Pierre Vatsy La Réunion indray ity amboara ity. Voatanan'ny ekipan'ny Saint-Pierre avy atsy amin'ny Nosy Larion ihany ny amboarany ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja baolina lavalava ho an'ireo ekipa tompon-daka. Resin'ny Saint-Pierre tamin'isa 4-20 no 3-20 ny boakely manohatra Venekasina itolakandro io teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka. Na izany na tsy izany dia mendrika ny lalao nasehon'ny TFMA tamin'ity fandraisana anjarany voalohany amina lalao iraisam-pirenena ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia tsy navoaka ny Saint-Pierre tao anaty avany baolina, tsy nanalalalao afa-tsy nitosika be fotsiny ny Reunionnais teo amin'ny fidirana voalohany izay nahatongavan'izy ireo baolina ny tanana roa ka nitokony 4-20. Ny TFMA nakasina kosa tao anatin'izay fidirana voalohany izay dia niaro sy niaritra ny fanafihan'ny Saint-Pierre fotsiny. Fanafihana iray ihany no nampitahotra ny Saint-Pierre izay ho tokony OC mihitsy saingy mbola ataony tsy famatoran'ireo mpilalao ka dia fotsitra izany. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova tetikady ny TFMA nanafainganany lalao taty amin'ny 3 quart. Naomby izany ka nisesisesy ny baolina maty. Taky ihany koa ny havizanana ho an'ny Saint-Pierre. Tamin'ny ankapobeny dia nanome ny fahaizany sy ny heriny ny TFMA nakasina saingy teo amin'ny tsy fahazarana lalao iraisam-pirenena ho an'ny mpelao sasasasany no hita ho lesoka tamin'ity androany ity.